Jerena tompo ry fiagonana tonga eto miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa ato amin'ny tranin'Andriamanitra ary tonga soa mba ndray fahasoavana avy amin'Andriamanitra androany. Dia ianareo ihany koa izay ny tokantrano manaraka amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook irariana ihany koa ianareo fa izay raisina eto mivantana dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy mba ho raisinareo any tokantrano any. Tsika rehetrarehetra na eto toerana na any tokantrano dia mila manam-pinoana, mila manana-finoana fa zany teny ambarako zany dia azon'Andriamanitra marinina sy ataony tanteraka eo fiainantsika. Amen. Ka ho anareo izay mino tokoa tena mino angatahako mahita akamafo an'Andriamanitra. Tena mino ve ianareo? Tena matoko fa ho atan'Andriamanitra ve zany? Asio teka farana izay mafy ihany, teka mirefitrefitra hivavaka isika tompoko. Ray malalo isaorana ny anao ny amin'izao tombonandro lehibe nomenao ana izao, misaotra sy makasitraka fa andro ray toazato anay ny androandroany ka dia ahita ny herinao miasa, ahita fahasoavanao manapaka ka hotaina be ane ny fiainanay amin'ity androandroany ity. Ho rava daholo ny sakatsakana rehetra, tsy mitsy rava ho depasena izany. Lay Andriamanitra izay namonja ny Daniely no Andriamanitra mamonja anay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Avy hatrany dia anao hira anankitelo mifanaraka isika dia vitsa hira izay dia iomakomana ho amin'ny fandarana manaraka indray. Tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Aza atao fombafomba, aza atao fahazarana. Ianao tonga eto io tena asehoy fa olona mangetaheta tia hita an'Andriamanitra sy ny heriny. Fa raha mangetaheta anao dia ho hitanao io Andriamanitra io. Alea fary ripitarika. Halleluja, halleluja. Nidera nihaja ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana kosa dia ho antsika sy ny ankohonantsika. Amen. Mbola mamerina ny fiadanan'ny Tompo ihany mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonga soamantsara eto amin'ity toeranyity hiara hiderintsika, hiara hanandratra, hiara hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy ho adinona ihany koa ny miarabantsika zany amin'ny tokantrano any. Naiza toerana misy anao androany anarahanao an'ity fotoam-bavaka ity. Tsy haiko hoe mety any amin'ny hôpitaly ve ianao, mety any amin'ireny toerana voafonja reny mihitsy koa ngambany ianao. Tadidio fa ny Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra ny akaiky any izy fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa izy. Dia Andriamanitra koa izy no alfa sy omega, izy le tsy niova omaly sy anio mandrakizay. Zany Andriamanitra izay nanahay an'izany zavatra rehetra zany ny Andriamanitra tompontsika eto amin'ity toeranyity. Ka noho izany raha hideran'Andriamanitra ihany ianao androany, raha nome voninahitra an'Andriamanitra ihany ianao androany aza atao fahazarana na fombafomba fandao indraindraitsika eto amin'ity toeranyity ankalazaitsika eto amin'ity toeranyity ny voninahitran'Andriamanitra satria le izy le tsy niova omaly sy anio mandrakizay. Raha nanao fahagagan'Andriamanitra tamin'ny andro taloha tany tsy hoe angano akory izany tantaran'ny Baiboly zany, fa raha nanao an'izany izy tamin'izany fotoana izany dia mbola afaka manao an'izany ihany izy amin'izao fotoana izao. Sa tsy izany ve? Dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety manahirana anao androany. Efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra, sa tsy izany? Efa vitany daholo ny zavatra rehetra. Mety hoe fahasalamana ve tadiavinao, efa vitan'izany. Mety hoe tsy fantatra hoe samy manana ny azitsika fa andao alaitsika ao amin'i Jesosy ny anjarantsika. Amen. Dia andao arintsika tompoko hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotsika ray manontolo ny anaovantsika ny hira fiderana. Andao arintsika tompoko.
venao any a afaka itehafanao an'Andriamanitra ataovy mafy be ihany dia raha orakoraka mafy be halleloia tsara loatra eo Andriamanitsika io izy le Andriamanitra tsy azo tsy refesy mandidy tsisy to azy Andriamanitra mpamindra fo izy Andriamanitra mpamela heloka zany ny Andriamanitra zay tomponao eto amin'ny toerana ity itsika tsy tokony hoe izy kristianina pino zany fa tokony kristianina manao ny asan'Andriamanitra daholo tsika manambara ny atsarany Andriamanitra sa tsy zany ve tsy sarotra be iny milaza ny fahatsaran'Andriamanitra amin'olo-kafa fa zay nataon'i Jesosy taminao fotsiny tantaraina amin'izao andro farany zao dia efa tapidalaka leny olona tsy hitany intsony zay atao fa zasy ianao le fanazavana zasy ianao le sira zasy ianao le fanilo hanambara ny olona hoe tsisy toanao Jesosy ao amin'i Jesosy rery ihany misy fiainana ao ihany misy famindram-po fa zay metoky aminy tsy metoky amin'ny azo boboka fa mahazo manantena maromaro nisy fara metoky amin'Andriamanitra izy dia efa voasoratra azy ny fandresena ka noho izany ambarao ny fahatsaran'Andriamanitra andao mbola lazaintsika ambaratsika eran-tany ren-danitra fa tsisy toanao Jesosy Jack
anao varatra anao tsisy fao amin'andriamanitra rery any tena fiainana masina loatra eo andriamanitra ka noho izany tandaontsika mbola iankohaka bebe eo anatrehan'andriamanitra satria mendrika azy zany tsisy to azy tandaontsika anatona amin'ny famasinana eo anatrehan'andriamanitra halleluia halleluia sotra jesosy kristy masina anao jesosy sotra jesosy
tso mino izay fa manarika ty fotoam-pivavahana ity ianao ary anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanay ianao androany reo matsapa hosaram-panahy vanginy ny herinao vanginy ny teninao dia hotafarina indray ahery indray reo izay mandalo olana ady zavatra sarotra hoe misakatsakana foana ny fiainana mitady asa tsy mahita satria voasakana na inona zavatra mety manakana azy androany amin'ny alala zao fotoam-pivavahana zay tahinao zao Andriamanitra indrindrindrindra amin'ny alalan'ny teninao zay ambara eto dia horava daholo ny sakana ary voatingana avokoa zany rehetrarehetra zany ka dia ho tonga amin'ilay irinay le tediavinay zahay ho asenao miariary fa olonao zahay ka dia ho avanao tokoa amin'izao vaninandro zao. Halleloia. Ny ran Jesosy ane fiarovana ho anay ombieny na eto na ny amin'ny tanàna misy anay na ny toeram-piasana na ny toeram-pianarana eny na aiza n'aiza misy anay manana ny ran Jesosy ho fiarovana anay zahay sady ho fandresena ny tanàn'Andriamanitray mitantana anay mandrakarivo makasitraka tompo ho ataonao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerana tompoko. Rehefa avy eo tsika anokana fotoana tena ivavahana be mihitsy. Halleloia. Ny antodintsika eto mantsy balompan'Andriamanitra amin'ny karazany ny endrika fampona an'Andriamanitra ho ataontsika dia ny ray amin'izany anokana fotoana be mihitsy isika anaovana vavaka rehefa avy eo. Halleloia. Halleloia. Fa mialohan'izay aloha dia andao tsika hitondra ny fanatitra hitondra ny ampahafolon-karena zany hoe ny ampahany folony zay nitahin'Andriamanitra anao zany no aterinao ety anoloana. Aza manaiky fitany devoly anao ny devoly dia mpandaingy tena mpandaingy ary mahay mametaka mahay manrebireby saina maneritreritra ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva teny tena marina ary ny tombony fa navadiky ny devoly kely fotsiny le izy mba entina aminganana any Adama sy Eva zany hoe entina mba hitomana azy ireo tsy hanaiky intsony ny teny nataon'Andriamanitra dia indrisy nanomboka teo lavo ny zanak'olombelona tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ka isika fiangonana kristianina zay efa nivonjena tamin'ny alalan'ny fanavotana nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana aza aminaiky fitany devoly ianao ohatra ny toa marina eo amin'ny sainao sy ny eritreritrao ny feo alefa ny devoly moramora ao aminao fa ny tena marina laingy diso tsy marina anapotika ny fiainanao manontolo ny tiany atongavana fa aoka tsika hijoro foana ny amin'izay voalasa ten'Andriamanitra ho matoky ny tenin'Andriamanitra ary masa mampiatra zay lazain'Andriamanitra amintsika ka hitondra ny fanatitsika toy ny ampahafolo-karena rehefa avy eo koa tatazana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra dia mbola fampatsahivana ity afaka omenareo ahy mivantana lay nanentanako anareo mikasy any amin'ny ezaka anadiofantsika ny tanàna dia azonareo aterina eo amiko etsy anoloana etsy le izy dia afaka maka fisikely ihany koa nareo raha ohatra ka tsy mbola manana le fisikely ho fandraisana anjara dia azonao afaka manatonay ianao maka an'izay fisikely zay tiako tsika rehetra mba samy andray anjara daholo arak'izay vitanareo arak'izay tena tratranareo ho fanadiovana tanàna atsika. Zay ny filazana apetrako amintsika rehetra. Andao anao hira anankiray isika dia mandroso isika
hitondra zay ampafolokare zay mba milamina tsarytsika mba tsy sandrika domitsika ny aparaintsika eto anoloana eto alefa tompoko anao hira raintsika
mitsikity tanana mafy be voninahitra. Alleluia. Dia ho ambara amintsika zany ny teny Andriamanitra saza ho antsika fiangonana tonga eto androany. Ny tompontsika isika ny miaraka amintsika tahaka izao dia manakambara foana izy. Ary ny mampahery dia ilay teny ao amarin'Andriamanitra. Alleluia. Mitondra fanasitranana ny teniny, hoy ny Baiboly. Mitondra fanafana ny teniny, hoy ny Baiboly. Mitondra fitahiana ny teniny, hoy ny Baiboly. Mitondra fifohazam-panahy ny teniny, hoy ny Baiboly. Zany rehetrarehetra zany afaka raisintsika indray miaraka amin'ity androandroany ity. Tiako anao raha mino anao amen mafy be. Alleluia. Ometsika toerana mitarika fiderana iraintsika ampalompon'Andriamanitra Razafy Lalaina iany sainty zany. Alleluia. Ny voninahitra dia mentsika ho an'ny tompo irery ihany. Dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fitahian'Andriamanitra aminao, ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao ihany koa, manonona ny fahatsaran'Andriamanitra ao aminao amin'ity androany ity izany. Amen. Misaotra ny ray aman-dreny ihany koa nanome ahafahana mitory sy manambara ny ten'Andriamanitra eto. Ho tahian'Andriamanitra ny ianao izay tonga eto, ho tahian'Andriamanitra ihany koa ianao izay ny atokantrano manaraka an'izao fandarana izao, ary mino androany fa tsy taka an'ilay hidiranao eto ny voanao eto androany izany. Amen. Amen. Andeha vavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia andreny efatra avy hatrany isika ao ambadik'izay. Ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra, lehibe ny fitiavanao anay ary lehibe ny indrafonao ary lehibe ny fahatsaranao aminay. Misaotra anao izay fa ianao le Andriamanitra izy atsay ka ho mandrakizay. Ianao le Andriamanitra i Abrahama, Saka ary Jakoba. Ianao le tomponay ary ianao le antenanay fa manefa ny renon'ny fonay mandrakariva. Ankehitriny tompo raha ndre ny teninao izay dia ametraka ny teny rehetra atao ambavako ianao. Tsy teny araka izay haiko na fahaizako na fahalalako fa andeha araka ny fitarianao rery ihany. Tompo, tsy avamiko ny ahafahako manantanteraka izao fa avaminao rery ihany. Tompo malalo, ny marary rehetra eto sitranonao, ny manalona rehetra eto vanao, izay rehetra miatrika dia ampandresenao indray. Izy fandresena ho azy androany. Misaotra Jesosy. Amen. Halleluja. Amen. Engany eka mpino tsy voasakana intsony ianao. Engany eka olona tsy voasakana intsony. Amen. Ary ianao dia olona vonina ihany koa hanala an'izay sakatsakana rehetra. Amen. Eny ary. Amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Jaona toko faha 12. Jaona toko faha 12. Andininy faha 7:30 ka hatrambiny faha 7:70. Tsy mainona fa aloha ato no vakitsika izany. Ho Jesosy esoriny ho Marta napavy maty tamin'ny tompoko, maimbo izao fa efarana izay. Ho Jesosy taminy tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ahitan'izany ianao androany. Toy izy atsika ihany. 2:70. Dia nesorina 2:70. Zafady 2:70. Raha izao dia fantatrozy fa miaino amandrika ariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako izany mba hinony fa ianao no naniraka. Amen. Ary rehefa nanao izany teny izany izy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa. 2:70. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy mosara koa ny tavany. Ho Jesosy tamin'ny olona fa ao izy ka avelao andeha. Tsisy afatotra anao tsony eny. Tsy misy afaka ny mamatotra anao tsony manomboka izao. Olona tsy voafatotra ianao io. Amen. Aiza ny sakana eto androany. Misy zavatra tsy ataon'Andriamanitra fa zasy ianao ny asainy manao azy. Halleluja.
lazao aloha no akaikinao hoe misy zavatra tena tsy ataon'Andriamanitra mihitsy fa zasy ianao ny asainy manao azy. Dikan'izay dia hoe olona manam-pinoana ianao raha manao an'ilay ampanaovin'Andriamanitra anao. Amen. Eto zany zao tonga teo amin'ny fasana Jesosy. Halleloja. Rehefa maty Lazarosy, hoy izy tamin'ny mpianatra hoe andao tsika andeha ho any an-tanàna. Fa maty azafady, fa matory Lazarosy sakaizatsika ka andeha mo azy. Izy koa mpianatra hoe raha matory izy tsara ihany zany. Fa tsy haiko izay eritrery mpianatra avy eo. Halleloja. Fa rehefa tonga teo Jesosy, nitomany ny olona, nitomany Marta, nitomany ihany koa Maria. Fa vokatry ny zavatra nataony Maria no anisany nanosika an Jesosy hoeny amin'ny fasana hoe ndao any amin'ny fasana ary. Halleloja. Tonga teo amin'ny fasana, inona nasain'i Jesosy nataony ny olona dia tokony ataonao koa zany androany. Inona nasainy nataony olona? Esoriny. Vitan'i Jesosy angeny nanala ny vato hoe izy ary efa nilaza fa na iza ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe miala eto miantsirany an-dranomasina dia aninona zany ozy? Tsy mila bilina zany. Tsy mila karazana izay maro zany. Fa vita zany ozy ny tompo. Amen. Amen. Dia nilaza ihany koa izy na iza nilaza an'ity voaroy azo ity hoe miogotra any an-dranomasina maniry. Dia maninona? Mifindry zany. Ai Jesosy tsara nilaza ny vato hoe meraha teo ry vato dia afaka nisokatra ny varavaram-pasana. Sy ireo tsara fa hira fiderana fotsiny natao ny Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina dia sokatra ny varavaran'ny tranomaizina tao anatin'ny horohorontany. Halleloja. Ai Jesosy ny nanala ny vato. Fa te ahita ny finoan'ny olona izy. Mila manala sakany ianao androany. Mila manala an'ilay sakany ianao androany. Ilazao akaikinao, mila esorina aloha ilay sakany. Ary io tsy Jesosy mila manao an'io fa ianao mila manatanteraka azy. Amen. Iza mila manala an'io? Anao Jesosy, esory aloha ilay sakany. Amen. Fa nao zavatra androany. Ho atsangako Lazarosy androany. Maro ny olona tonga teo inona? Hijery marina hoe tena isy fitsanganana maty marina ve androany sa tsisy? Fa zao nefa nampalahelo. Nisy vehivavy anankiray anabaviny maty. Iza ny anarany? Miala tsiny amin'izay Marta aloha zany. Fa i Marta ny anarany. Halleloja. Dia hoy Jesosy taminy, tsy voalazako ve fa raha mino ianao dia ho hitanao ny fa ty vehivavy ty mantsy dia voasakana ny sainy. Tena akaikinao voasakana ny sainy hoe raha vao ny sain'ny olona ny voasakana, lasa miteniteny foana izy. Ilazao akaikinao ka tsy voasakana ny sainao hoe ka tsy voasakana ny sainanao manomboka izao. Ka tsy voasakana zava-misy ianao. Ry havanao, be dia be ny zavatra efa hitako. Hoe raha io olona io dia tsy ho velona tsony io. Ary na ny ray aman-dreniny azy dia nilaza tamin'izay. Izy vehivavy anankiray. Dia izy ny ray aman-dreny efa nanao izay azo atao zay, efa ataovy izay azonao atao pastery. Efa tapitra ny fananana rehetra. Namidy hatramin'ny tanketsa ho ilay fitenenana. Fa tsisy ninina ny tranga itsony. Dia raina ny tompo. Zany ny tenin'ny olona. Zany ny olona zainy. Fa tsy nampidiriko tao amin'ny saiko zany. Fa ny fantako, miaraka eto Jesosy androany. Anasitrana Jesosy androany. Halleloja. 17 taona lasa zay na 18 taona lasa zay mbola an'ilay vehivavy mandrakitiny androany velona. Halleloja. Ary tonga nahantra velona mihitsy zany olona zany. Satria na ny antony namidy daholo ny fananana rehetra mba hitsaboana azy. Fa tapitra ny faripahaizany, tapitra koa ny farim-pananana. Fa rehefa tonga ny antso anay nivavaka. Halleloja. Halleloja. Sitran'izy. Tenenkenao akaikinao hoe aoka tsy voafatotra ny sainao hoe. Tiako ambara aminao androany fa manina moa saitsika ny tsy natao taty ambany taty? Fa minina atao aty ambony aty?
Ilazao kely no kaikinao mila maranitra tsara io e. Mila mahiratra tsara ao amin'ny tompo io. Amen. Fa nanina moa lohan'i Jesosy koa nasiana satroka tsilo misy antony daholo zany rehetrarehetra zany. Fa zao voasaka ny ty vehivavy ty, voasaka ny zava-misy izy, efa efatrandro zay, efa efarany zay, efa ela zay. Tsy mety tsony fa maimbo izy. Koa Jesosy tsy maimbo ny tedaviko eto androany fa ny fahavelomana. Tsy ny fampitehanao no tedavin' Jesosy androany fa ny fahombiazanao indray, famerenana ny fiainanao amin'ny loniny indray. Ny fantako Jesosy androany ampitsangana ny Lazarosy aho, amerina azy amin'ny loniny indray. Androany amboariny sainao androany, esoriny sakana androany. Lazaina akaikinao mila miala ny sakanao amin'ny sainao ao e. Ary ny olona rehefa voany amin'ny saina dia vodaholy ny ataony rehetra. Eny ianao ka tsy mba ho voany sainao. Halleloja. Sa tsy zany ve? Ny olona ngery havana malala rehefa tonga ao izay tahotra izay, aiza miainga ny tahotra ao amin'ny saina, aiza miainga ny fanahina ao amin'ny saina. Ao daholo ny zavatra rehetra miainga rehetra. Hany ka na dia ravikazo mihetsiketsika aza dia fa ho aiza ianao iny ka azafady e? Andraso satria vony saina. Ao Jesosy ka tsy zany ozy, fantako esory fotsiny vato. Tsy mila resaka betsaka ao Jesosy, mila miala ny vato. Jesosy koa androany tsy mila resaka be dia be amintsika izy, fa mila esorinao fotsiny ny sakana ara-tsaina rehetrarehetra dia hanomboka andeha ny fiainanao, hanomboka eto io. Halleloja. Amen. Misy olona afaka ny manala ny sakanao amin'ny sainy ve androany? Fa io aretinao io tsy afaty anao io, fa voninahitr'Andriamanitra, nampandalovina fotsiny io, fa ianao sy tan'ny tompo. Mba ho fantatry ny manodidina, ho fantatry ny fianakaviana, ho fantatry ny olona rehetra fa marary ianao, fa sitrana indray ianao avy eo. Mba ahafahany ho tonga olona ho ampiasain'Andriamanitra indray izay fijona vavolombelona anao izay. Amen. Tonanao ny fahatsaràn'Andriamanitra androany. Ho vai ny sainao androany, fa sitrany ianao, fa sitrany ianao. Vai ny sainao androany, fa olona afaka ianao. Ho vai mihitsy ny sainao androany. Amen. Misy olona afaka manova ny sainy ve eto androany? Hainao ilay hira hoe aoka ny malemy, aoka ny malemy. Hainao ilay hoe aoka ny mantra. Tsy kilasy mantra tsony ianao io. Ary zay mahatonga ny Romanina toko 12, andiny 2. Aonao izy aza manaraka ny fanaony. Fa maninona? Mila maninona anao e? Mila maninona anao zafady? Inona no vainao izy? Iova ny sainao androany. Iova ny fanavozana ny saina. Rehefa mbola tsy navozana ny sain'ny olona dia tsy fantany marina ilay tompony, tsy fantany marina Jesosy. Fa Maria dia mahafantatra tsara fa afaka ny mitsanga ny Lazarosy. Fa i Marta tsy mbola niova dia maimbo ny vatany. Mety efa resahan'ny olona ianao momba ny fiainanao rehetra sy ny fampitehanao sy ny faravanao, fa manomboka izao miova, fa manomboka hanandratra anao indray Andriamanitra, amerina anao amin'ny loniny indray Andriamanitra, hiverina amin'ny loniny indray ny momba anao rehetra. Amen. Halleluja. Amen. Raha miova ny sainao androany dia tanteraka ilay hoe ny atandroanao indray hody tahaka ny an'ny malemilemy feno zao. Ny akatrakatra kely ny tositra dia nikitina kely. Androany verina ohatry ny voromahery ianao. Ilazaina akaikinao verina ohatry ny voromahery indray rahavavy a. Aoka tsy mahafatotra ny sainao. Halleluja. Sasany vao mararirary kely efa mieritreritra. Hinana n'ilay fampidinana. Nalay hitanao ny tompo. Iova ne ianao.
ianao hoy jesosy any amin'ny Isaia 45:10 andiny voalohany sy ny faharoa ao anao izy ino ny tanan'i Jehova ao anao ny ary ny sofiny mbola meno anao izy zao andiny faharoa fanielokareo amen halleloja fanielokareo ny hevitra mampy saraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy Andriamanitra Jesosy efa vitany teo ambony azy fijaliana ny famafana ny elokao rehetra efa voafafa ny elokao fa ny tokony ataonao dia hoe tsy hanotatsony aho manapa-hevitra ho vainsainao tsy olona andevozy ny fahotana tsony ianao araka le tenen'i Jesosy hoe dia ho fantatra reo no marina le Johanna 9:20 ho fantatra reo no marina na afaka anareo rehefa manomboka tonga ao amin'ny sainao fa olona tsy manotatsony ianao olona tsy haina amin'ny fahotana tsony ianao dia hamonjy anao Jesosy anafaka anao Jesosy tsy nisoratana fotsiny Johanna 9:2-3 fa mifampitohy amin'ity tenin'Andriamanitra ity io halleloja anafaka anao Jesosy androany olona tsy voasakana tsony ny sainao amen halleloja rehefa mandeha ianao mividy zavatra dia porofo hoe olona tsy voafatotra tsony ianao efa niova ny fisainanao olona kiray rehefa mbola izy ao anatin'ilay fiainana mahantra be mihitsy na ohatrina vidiny voatabia dia hiady varotra foana izy fa na dia mbola omena anazy bojo ary io dia mbola hitady gâteau indray izy manina moa raha mba ampiana kely le izy ry havanao misy olona tena ohatr'izany mihitsy za koa mba miady varotra ihany fa rehefa hitako hoe efa normal zany za tsy miady varotra tsony halleloja halleloja amen amen ianao ataovy fisainan'ny olona manana amin'izay ny fisainanao raha te hiala ao anatin'ilay fantrany ianao amen amen manomboka sa dia mieritrereta amboary le fisainana hoe le fisainana maty hatramin'izay ho velomina indray ho tonga ao amin'ny fahavelomana raha namelona ny fiainany Lazarosy Andriamanitra dia amelona ny fiainanareo menan-kavy indray koa Jesosy halleloja ho velona ianao amen mety mananola ianao zao eto tsy hanasy ianao abe dehibe ny tenin'Andriamanitra manam-pirofo hoe tena naseho an'Andriamanitra fa afaka nitondra le olona tao amin'ny fandresena sy ny fahombiazan'Andriamanitra fa miankina amin'ny fisainany izany halleloja sa tsy izany fe anisan'ny vato misakana ihany koa tsy ny saina ihany fa ny fo ihany koa anisan'ny manakana ny olona izany misy olona eto ny fony fotsiny dia bebe fo ratsy io fa ataovy ho amin'ny fahatsarana ny ataonao rehetra jereno nge zavatra mitrangy o Jesosy any amin'ny Matteo 5:10 miresaka an'ilay fomba fihinanana tsy misasatanana izy moa fa any amin'ny 9:7 izy dia mamaritra izy afa izy ozy ny voan'ny sain-dratsy rehetra dia ozy izy fa avy amin'ny fo ny voan'ny sain-dratsy rehetra dia inona dia ny von'olona sy ny fakambadin'olona ny fitsangajangana ny alatra ny ampangalainy ny fitenenan-dratsy afa izy ozy izy enganeka tsy voasakana koa ny fonao androany tsisy anana folentika itsony eto raha mbola misy toe-po manana fialonana ianao na toe-po mbola tsy mahay mamela eloka mihitsiny na toe-po ho amin'ny fakisitinana sy no amin'ny fahatezerana fa manahirana nge miaramena amin'ny olona kizitina ry avany
koza sasany hoe sakay kely rano dia anafaka anao Jesosy androany. Amen. Tena manahirana zany. Olona tsy ataony inona, tsy kitonina ozy ny sasany. Voakitihana dia efa miakatra. Ary izay tenenao azy rehetra tsy mety aminy avokoa. Fa engane ka mety avokoa zavatra rehetra rehefa tsara ny fonao. Halleluja. Mila miala androany ny sakanao amin'ny fonao ao. Halleluja. Aonao Andriamanitra. Dia soroko aminareo ny fo inona? Fo vato. Jerenge. Nasain'i Jesosy ny esorina ny vato. Azonao ve zany? Dia ianao ve leo indro mitsangana eo ambaravarana ka? Le Apokalipsy. Mandondona. Fa misy ny varavarana fon'ny sasany fo vato. Tsy maheno. Todome amin'ny vato. Mba heno ve ny eo ambadika eo? Ha? Dia hoy Jesosy. Dia hoe soroko amin'izay ilay fo vato. Tsy mety mandre zany. Tsy mety tonga ao amin'ny famonjena zany. Dia ho soloko fonofo. Azo fonofo ianao androany. Lazao kely akaikinao azo fonofo ianao androany. Izy fonofo androany. Fo tsara ny dikan'izany. Fo mahafinaritra ny dikan'izany. Fo mahalala ny zavatra rehetra zany. Amen. Fiavana malala misy olona nge tena mampalahelo tsy nainay rehefa ratsiratsy izay ny fony. Hany ka mitarika mankany amin'ny fisainan-dratsy zany. Fa ina zavatra mitsanga. Kitikitiany devoly eo izy. Apiripirisiany satana eo izy. Sao mbola tsy tonga ihany matamanao. Sao mbola tsy tonga ihany raha misehanao. Manomboka voaloto ny fony. Misy sakaizany mihitsy ihany. Izy ihany mamorona foratsy ao, miakatra ao amin'ny sainao amin'izay. Raha vao tonga eo iny tsy vako. Tsy vako. Inona tokoa? Tsisy fanontaniana, tsy voavaha. Riavanao. Tena mila mitandrina mihitsika amin'ny fotsika. Fa anisan'ny tena toerana hiazakazahany devoly, kendren'ny satana, ompitehana, sy tiany hipetrahana, tena anisan'ny zany ny fotsika. Fandroany, tsisy toerana ho azo tsony ao aminao. Tena enkekaikinao tsisy toerana ho azo tsony ao amin'ny fonao. Engene ka tsy vehivavy mora marary fo ianao. Tsy lehilahy marary fo ianao. Tsisy tapaka lalan-drà tsony. Tena kaikinao tsisy tapaka lalan-drà tsony hoe. Tsisy tsony zany. Halleluja. Ary aza miteniteny foana. Raha mitoy zao anapaka ny lalan-dràko mihitsy ny ataonareo. Ianao nge le miantso an'ilay izy. Tena kaikinao aza tsotsony zany hoe. Efa tsy tianao tanteraka ny fatapana lalan-drà aza tsotsony zany. Io no miantsoantso lavany zany eo. Na reretraka izy anapaka ny lalan-dràko mihitsy. Tena kely kaikinao mba mitenena tsara hoe. Hitanao Andriamanitra. Izy fanovana androany. Hanovanao Jesosy. Hanamboatra ny fiainanao ny tompo. Hiala ny sakana androany. Mila miala ao fonao ny sakana rehetra. Zany nge manahaka ananao tsy ahitan'Andriamanitra miasy. Efa niteny tompo tsy voalazako fa raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Esorina ny vato dia esorina ampy izay. Mila manala vato fotsiny ianao. Asa natadidinao le tsy enjeny isa tonkalo taloha. Na inona vato ny sakan-dalana. Efa tamin'ny ela be zany natao. Na inona entana mahavisa. Androany esorina zany ny vato misakana ny lalanao. Ianao nge sakana ny devoly. Ary ampidiriny ao an-tsainao ny fanakanana rehetrarehetra.
sakanana ianao mba tsy ho tahiny sakanana ianao mba tsy ho mpandresy sakananao mba tsy ho tonga amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra atongavany ianao efa nomanin'Andriamanitra ho mpampisambotra fa tsy misambotra ianao efa nomanin'Andriamanitra salama fa tsy marary ianao efa nomanin'Andriamanitra mpanasitrana ianao efa nomanin'Andriamanitra mpandresy fa ina ataony devoly sakanana ianao aza manaiky no sakanany tsony aleloia be dia be ny olona manana fisainana tena gaga mihitsy aho hoe fa maninona ary izy manao ohatr'izany io sy le vehivavy anankiray zay dia izy koa le lahy anankiray zay nyresaka olona samy hafa ireo nyresaka tamiko ty hoe za aloha pastera rehefa manana rehefa afaka mandofa trano dia ampy ho azy dia isake fa hoanao zany fisainanao zany zay fotsiny ry havana malalo ianao zay mpanofa trano eto androany aza manana zany fisainana zany tsony fa ho ny tompo omeo anay an'io zay hanina inengetsy le hoe mihinany tsy zany fotsiny tia ny tompo tenenina amin'iny fa sahazahoanao ohatra zao no manana trano aleloia hitanao na ninona ary Andriamanitra ny teny tsy mety raha irera lehilahy dia anaovako vady sahaza sahaza ho azy izy hitanao amin'izany tsy hanina fotsiny tia ny tenenina amin'io fa mahatanteraka zavatra maro ny tian'Andriamanitra ho resahana amin'izany aleloia ho ny tompo omeo anay an'io ny azonao le sahaza ho anao zany sahaza ho anao ary mety aminao no manana amen omeny tompo anao ane zany aleloia misy zavatra nefa tsy omen'Andriamanitra mihitsy rehefa mbola tsy sahazan'ilay olona le izy ty ozy ny tompo raha voameko moto eo ty tsy ty aladarivo tonga mibe entsy ty dikany mbola tsy sahaza ho azy mahazo sa tsy marina zany fa araka le efa nampianariko anao foana hoe ianao zao tsy aniraka ny zanakao an-dakozia mihitsy ianao raha mbola rotaona sy tapany izy na rotaona izy tsy avelanao makao an-dakozia mihitsy izy marina zany sa tsy marina fa zao ny zavatra mitsanga rehefa feno eo amin'ny 10 taona eo amin'izay izy andana piretiny afo mandana piretiny afo efa mahay amin'izay izy amin'iny efa mety makao an-dakozia tena kely aloha no akaikinao misy zavatra hoe mety tsy omen'ny tompo mihitsy aloha raha tsy tonga amin'ilay fotoana tena efa mety amin'izay ny anomezana anazy ianao aleloia ny zavatra tokony ataonao androany aloha manala sakana ho esorina sa tsy esorina taka nany esorana ny vato tena ny fahan'Lazarosy mivoaka tao am-pasana dia androanyko hivoaka ao amin'ny fahamazinana ny fiainanao ho tonga ao amin'ny fahazavana amin'izay inona ny ao am-pasanao maizinao sa tsy maizina inona ny ao am-pasanao maimbony ao sa tsy maimbo ry havana malalo hiala ao amin'ny fiainana ny fahamaimbona amin'izay inoke resahany olona maimbo vavan'olona mihitsy ino ohatr'izao iny ino ohatr'izao iny ino ohatr'izao iny fa ho avy ny fotoana hiresaka indray iny izy indray niteny raha ohatr'ireny mivavaka raha anaty tsy maty antoka mihitsy ary amin'ity ambolana faran'ity ho ataon'Andriamanitra zany ilaza amin'izay izy ary tsy mahafaty antoka ilay manompo an'Andriamanitra dia hanenjika anao amin'izay izy satria ina ny antony tarafiaingana izy ianao fa elany ainga zay amin'izay izy vao hiaraka aminao hanomboka anao fiaingana vaovao ry havana malalo io olanao io io zavatra tsy mety tafavoatra io miainga amin'ny fo sy ny saina tsy any amin'Andriamanitra ny olana zana eno io raha anankiray zay haiko fantako hainao zany hery zany fa tsy Jesosy tsony ny tokony hiteny hoe mangina mitsara fa ianao tokony hiteny nampianatra fotsiny tompo amin'ny finoana fa zao fotsiny ianao fotsiny mila miteny koa ianao araka le tenen'ilay kapiteny mitenena fotsiny ihany
dia ianao koa androany mitenena fotsiny ihany izy ianao mitenena fotsiny ihany dia iova ny fiainanao aza miandry an' Jesosy hoe mangina mitsara tsy vao vita ny adinao ianao mihitsy mamarana an'le ady ilazaina kaikinao ho faranana ny ady hoe raha va manomboka tonga ao an-tsainao amin'izay ny ahafahanao milaza ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra vita ny ady ianao nge fanomenanao ny fandresena izy indro fanomeko ny hery rehetra ho Jesosy any aminao zany ny hery rehetra any aminao zany ny fahefana rehetrarehetra tsy any am-paosin'ny paster zany fa any aminao pino io zany any amintsika izay mino an' Jesosy zany Jesosy tsy nilaza hoe ino ny paster nanonjoana izao omeko izao tsia izay rehetra mino an' Jesosy dia nomena an'izany izy ianao koa anisany ianao koa anisany ilazaina kaikinao any amintsika le izy raha vavo e halleloja miovao ilazaina kaikinao mila miovitsika miova ny fanavozana ny saina tsy manao toe-tsaina amin'ny Marta miresaka amin'ny maimbo fa manaova toe-tsaina amin'ny Maria halleloja efaran'izay tsy tia lalan'izany Jesosy mila mivoaka Lazarosy ary tsy nasakana ny Lazarosy fehipaty taminy halleloja tsy masakana ny fiainanao tsy tonga ho amin'ny fahatsarana ny olanao androany ny olana ara-bolanao androany mety ny olana ara-tokantrano ihany koa ngamba ny olana ara-kasa koa ngambana tsy masakana ny fiainanao zany tsy masakana ny fiarahanao amin'Andriamanitra intsony zany ary tsy masakana n'Andriamanitra tsy tahanao koa zany fa androany Andriamanitra mila mahitanao fotsiny vonina hiara iasa aminy tahaka ny nanesorana n'ilay vato niala ny sakana teo amin'ny varavara-pasana halleloja niala satry niala nataon'Andriamanitra dia hoe Lazarosy zay sisany tenen'i Jesosy halleloja teny fotsiny izy androany koa zany rehefa manomboka vonina ny sainao fa tsisy maimbo zany tsony eto halleloja dia tonga amin'ny fahasoavany ianao tonga amin'ny fahatsarany ianao mila miova ny sainao na tianao na tsy tianao mila ovaina ny sainao amen vonina ve ianao nova ny sainao amin'izay aza mijery tsony hoe mantsy ianao zao fa mijereva amin'izay hoe lasy zao mpampisambotra amin'izay aho zao mpampindrana amin'izay aho zao halleloja raha misy manontany aza milaza hoe tena mitovy anytsika za mipôzipôzy io nke pôziny fotsiny aza milaza an'izany halleloja riavanao tsy ahaka ny zava-misy fa manaova fihetsiky ny olona voata amen aza milaza koa re tsy ahoatra ahoana tena ahoanahoana mihitsy io zao hoe misy ny zavatra rehetra inona ny tsy ampyany aminareo any zay le hoe miova ny fanavozana ny saina amen jononge nisy lehilahy raha mbola tao amin'ny tany anankiray izy ao amin'ny Romanina toko 4 andihy faraika amby folo raha mbola tao amin'ny tany anankiray izy dia fantany fa tsy miteraka tsony izy sy ny vadiny izy zany i Abrahama dia izao nefa ny zavatra nytenenin'Andriamanitra izay ambarany Paoly manokana amin'ny hitondran'ny Paoly azy hoe jerenge osy izy i Abrahama ao ny vakitsika andihy fafito amby folo izao ny ambarany Romanina toko 4 andihy fafito amby folo dia izao ny teneny araka mivoasoratra hoe nataoko ray ny firenena maro ianao zay ny tenin'Andriamanitra aminy teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy toy ny misy ianao zany zao mbola tsisy fa natsoan'Andriamanitra ianao ho asian'Andriamanitra zavatra be dia be amin'ny fiainanao amen ary na dia efa tsy nisy nanantena aza hainao ve zany ny olona rehetra tsy nanantena tsony dia nanantena ihany izy kanino mahoray ny firenena maro
araka ny voalaza hoe ho tahak'izany ny taranakao, ho tahak'izany koa ny fanananao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay ohatry ny efa maty fa efa ho tokony 100 taona izy sy ny fahafatesany-kibony Sara. Ary tsy nihanahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezy ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra toy izantsika ihany. Ary natoky indrindra fa izay no lazainy dia hainy atao koa, izay no lazain'Andriamanitra zany, dia ny sainy ho fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany nanoratana fa ny saina ho azy izany. 2:20 mahafinaritra be. Fa ho antsika izay hanisany zany koa ho anao zany, ho antsika zany. Dia isika izay mino ilay nananganana an' Jesosy tompontsika tamin'ny maty, mila miova ny sainao a. Halleloja. Hoe raha naninona moa zany ity Abraham ty? Vao nikitihana tao amin'ny tanàna nisy azy dia nanaraka an'Andriamanitra. Halleloja. Dia niala tao izy. Teny an-dalana novain'Andriamanitra amin'ny Mahebreo azy amin'izay. Sirianina nge io e. Lehilahy Sirianina io Abraham io. Fa rehefa nikitihan'Andriamanitra izy, novain'Andriamanitra hatramin'ny anarana no tonga Hebreo izy. Halleloja. Ary teny am-pandanana dia zao hoe azo taranaka ianao, iteraka ianao amin'ny alalan'io vatonao io dia azo taranaka ianao. Andana isaony kintana, andana isaony fasika fa ohatrany taranakao. Ny olona rehetra tsisy nanantena tsony fa ny azy ny sainy tsy niova niala tao amin'Andriamanitra tsony fa zao ny fantany, hain'Andriamanitra atao zany, ataon'Andriamanitra amiko zany. Hain'Andriamanitra ataony mamany olanao io, ataon'Andriamanitra aminao koa zany. Amen. Ho ianao hoe zao ve? Ianao zao mihitsy. Mbola ho tafavoaka ve? Tafavoaka mihitsy ianao. Mbola ho tahina ve? Tahina mihitsy ianao. Mbola ho tafita ve? Tafita mihitsy ianao. Mbola azo antoka ve fa ananasa? Tena ananasa mihitsy ianao. Ho ianao hoe ty aretiko ty ve? Mbola ho sitrana indray ve? Fa tsy efa tokony ho faty ve? Tsy ny lazanao faty Andriamanitra fa ny tenenao fa ho velona izy. Tsy ho an'ny Abrahama ihany zany fa ho anao ihany koa. Tsy ho an'ny Abrahama ihany zany fa ho anao ihany koa. Mihaino tsara ve ianao androany? Esoriny sakany. Ny sain'ny Abrahama tsy voasakana mihitsy. Maro ny olona nihirahira hoe i Abrahama maiza mionona. Mbola nanantena indray izy. Ny olona rehetra tsy nanantena tsony fa izy mbola tao anatin'ny fanantenana foana. Mbola hiteraka izay. Tsy niova ny anarany. Ray maro. Ianao koa nge afaka miantso ny tenanao hoe aiza ra-panana. Arakaraky ny atsotsonao ny tenanao dia tanteraka izany. Ianao raha vao mitanisa aretina lava eo dia ny fanampitondra aretina ho avy. Ohatrany tsy dia loatra indray azy zany. Efa nanara loatra indray le mitondra le tsy dia loatra. Niny masoko ve miodikodina sa miodikodina ity zavatra itsy? Azafady. Aza atao eny midevolo zany fa ho mifanararotana. Sa tsy zany ve? Ilazao manomboka izao fa mifoy ianao dia mivoninahitra Andriamanitra. Dia rao ny tompo. Olona salama ianao. Amen. Anao tonga eto zao hoe marary zao anao tonga eto zany zao. Androany tiako milaza aminao fa afaka nasitrana anao Jesosy. Esory eo amin'ny sainao fotsiny hoe marary ianao. Fa apetrao amin'ny tenanao amin'izay hoe sitrana. Salama. Olona voata. Amen. Dia ho sitrana ianao. Ty lehilahy ty tsy nanaiky no hoe antitra. Kibony Sara efa maty, izy efa tokony ho faty, fa efa 100 taona tsy te halala izy fa mbola nanantenan'Andriamanitra ihany. Andao anatenan'Andriamanitra tsika. Amen. Hoy izao anao hoe tapitry ny ambolana voalohany. Efa ho tapitra indray koa zany ty zao volana Jolay. Ty volana sesa.
mbola isy zavatra ho vita aveo anatin'ny 10 volana ty ampahery anao androany isy zavatra ho ataon'Andriamanitra mihitsy. Halleloja. Ary indrindra za androany dia te hanasanao mihitsy androany hoe ao ambadiky ilay fotoan-dehibe ataontsika amin'ny trésor tena isy zavatra mirakla be ho ataon'Andriamanitra tena tsy azonao eritreretina mihitsy io. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Io mantsy zay nonao ihany ataon'Andriamanitra aminao. Misy zavatra ngery havana tsy ataon'Andriamanitra mihitsy raha tsy atao am-piangonana. Ary misy zavatra koa tsy ataon'Andriamanitra mihitsy raha tsy vory vahoaka be mihitsy. Zay izy vao manao zavatra. Jereo hoe naninona hatramin'izay izy tsy namoaka olona 5,000. Fa tamin'io vanim-potoana io mihitsy vory vahoaka be dia be teo Andriamanitra tena niasa. Amen. Androany koa te hampahery anao amin'ny fotoana io tena iasa ny Tompo. Halleluja. Ka za androany dia manasa anao izay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook tongava amin'ny fotoana io fanao zavatra lehibe dia lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary ny zavatra tsy mbola nataon'Andriamanitra hatramin'izay amin'io koa ataon'Andriamanitra koa. Halleluja. Amen. Amen. Be dia be ny fijona ny vavolombelona azo resanany amin'izany. Fa te hitonanao fotsiny aho hoe androany aza nisan'ny olona mieritreritra ny tsy ho avy ianao amin'ny fotoana io. Mieritreretra mihitsy no ho avy sy no tonga. Halleluja. Fa tongavanao anao zavatra Andriamanitra. Halleluja. Verenantsika ilay tenin'Andriamanitra. Izao ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa tena tsisy ninina azontsika atao tsony eo Andriamanitra miasa. Amen. Tsy haiko na ianao ny tantaran'ny Eli Tisbita. Dikany hoe Tisbita aloha dia hoe tonga tapoka. Tsy fantatra hoe havaizana havaiza. Halleluja. Ary io lehilahy io tsika indraindray miresaka. Misy tantaram-pirazana. Tsy manana tantaram-pirazana io lehilahy io vakio ny Baiboly. Fa tsy hitanao ao ny tantaram-pirazana. Tsika indraindray rehefa mamaky Baiboly dia tsy mba vakintsika ren'ilay firazanany reny. Fa za mahita olona miresaka zany. Ny rehefa tonga amin'ilay ianona niteraka ny anina dia ianona niteraka. Leobe mamaky an'iny dia tonga ny dia mandinga ana. Fa mila vakina iny ka. Amin'iny zao dia ahitanao an'izany hoe tsisy tantara momba ny Eli izany mihitsy iny. Halleluja. Tsisy resaka firazana. Io lehilahy io tsy manana tantaram-pirazanana io. Tsy fantatra hoe havaiza izy na havaiza. Dia izao zavatra nitrangany amin'ny mpanjaka voalohany 12. Eo amin'ilay andininy 10. Ritra moa zany rendrano Kereta. Halleluja. Teo io Andriamanitra mandany ianao makany Zarefata. Ngamany koa reraka goaika nitondra hena. Dia andana amin'izay ianao makany Zarefata fa misy olona vehivavy nitendreko amelona anao any. Tsy nomena ny momba an'ilay vehivavy ohatran'iza moa zany no any. Fa dia lasa. Halleluja. Lehilahy efa niova ny fisainana. Amen. Tonga izy eo amin'ny 10. Zao mivaky tezitra. Zao ny ambaran'io tenin'Andriamanitra io. Dia niainga izy ka nakany Zarefata ary nomby teo ambavahady ny tanàna izy. Dia ino nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo ary niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba ho sotroka. Toy atsika. Ary ny lasa nakara vehivavy. Dia niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa ora vehivavy raha velona koa Jehova Andriamanitra ao. Tsy manana mofo na dia ray akory azao. Fa koba kely ery amin'ny tanan'ila. Ao amin'ny barika. Misy diloilo kely foana ao amin'ny tavoary. Ary maka tapakazo 2 ao izao. Ka hiditra hanamboatra ireo hoaninay mianaka dia ho faty izahay. Fa ho Eli taminy aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izany lasainao zany. Nefa anaovy mofo kely ihany ao aloha ka ento ety amiko ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. Hatreo. Halleluja. Halleluja. Mba hainao ve ny zava-misy?
ty vehivavy ty zany natakatra an'le hoe oampitenena malagasy zay mihinana maty tsy mihinana maty noho izany indrindra rehefa tovy ihany no mihinana maty sy ny tsy mihinana maty mihinana ny eliny hanina halleloja amen tena nahavariana hoe tsy ny asa teto le filazan'ny malagasy hoe aloha maty rapiso toko izay maty androany versean'ny devoly iny fa tena nasehoany mihitsiny tamin'io vanim-potoana io fa zao aloha maiko ny ty mpanompon'Andriamanitra ty le izy zako koa nametra-panontaniana atao amin'ny tenako hoe fa nanina moa Andriamanitra ny tsy nanendry vehivavy manan-karena e mpitondra tena manan-karena melona ny Eli ry havanao satria Andriamanitra tsy te hanala-baraka amin'ny voninahiny amen satria mety irehare le vehivavy raha tsy taty amiko maty Eli fa Andriamanitra te aneo mihitsy amen ary raha tamin'izao vanim-potoana izao ihany koa zany lazain'olona fananao mamasosy ihany izy ty Eli azafady ozy Andriamanitra tsy makany ka vehivavy mpitondra tena mahantra ny ampidirana anao halleloja any ianao ny velomina amen Eli koa tsy niady varitra tamin'izany hoe fa manina tsy mba misy tsaratsara mihitsy fa efa taria efa goaiky zao ndray mbola ria manitra ihany ry havanao tsy niady hevitra izy fantany fain'Andriamanitra zavatra izy ny efa niova ny sainy tsy mitovy any Marta hoe maimbo fa ny azy efa niova enganeka ianao koa efa niova androany halleloja sy amin'ny voninahitr'Andriamanitra sa tsy miseho tsy voalazako fa farahiny ianao dia ho hitanao ny androany izy ahitany voninahitr'Andriamanitra ndray eto zany izy fanasitanana ndray eto zany mitondra mody fanasitranana ianao mitondra fandresena mody ianao mitondra fangagana mody ianao mitondra fanafahana mody ianao androany halleloja ary tsy hoan'ny eto ihany fa ho anao zay manaraka zao fandarana zao koa amen tiavanao hoy Eli tamin'ireo vavy masiny ianao mba hitondray rankely hosotroko Eli aloha dia aoko ho fantatrao fa olona nalaza sy fantatra teo an-tanàna hoe avy amin'iza moa nisy izy zao mosary zao zao tsy fisindrano zao zao tsy fisikany zao dia vokatry ny teniny Eli io fotoana io dia le vanim-potoana tao anatin'ilay telo taona sembolana ny tenen'ny Eli hoe manomboka zao dia tsy sy andiraraka tsony avy any an-danitra raha tsy noho ny teniko ihany ao anatin'ny telo taona sy embolana tanteraka izany halleloja ry havanao any ambavanao any angeny fitahiny any ambavanao any angeny fandreseny ianao zao raha nomboka hiteniko hoe manomboka zao dia tsy tononona mahantra tsony zay tsy tononona marary tsony zay tsy tononona faharofo tsony zay tsy tononona olona be problema lava tsony zay fa tonona olona mpandresy amin'ny atao rehetra zay halleloja sangena ataony Eli fa izy ianao koa nge mitovy aminy sa tsy zany fe ilazao ny akaikinao mitovy aminy ianao hainao izy ny ten'Andriamanitra Eli dia olona tahaka zay amen izy nahery tovy mahery mivavaka ianao sa tsy zany fe mivavaka fanavoazany saina ianao zay tsy mbola mivavaka mihitsy tena mahireza mivavaka halleloja tovy mahery mivavaka be ianao amen manokana fotoana tena hivavahana halleloja petrapetraka kely izy amin'ny atandro dia mivavandra amen halleloja zany re mandeha hitany zokiko vavy dia ozy izy fangana reo niova fiangonana indray ozy izy fa manina va hitako ianao ozy nitsofoka tery amin'le fiangonana zao reo ke zaho ny asa teo akaiky teo dia mba nanana fotoana nalalaka dia hoe ndeha mba hivavakatsy ny andohalika hivavakatsy fa tsisy fotoam-bavaka ao fa misokatra le fiangonana dia nidirako le fiangonana dia nandohalika mivavaka tao aho kinary ny olana fa nisy olona anankiray nandalo mipoapoaka tamin'ny kiraka tak dia ohatry mba nanaitra dia nijery azy izy koa ry zany olo zany ohatry manelingelina be zany ndray no nitseromingaray vavaka tao fa tsy nizany jerijereny eo
Halleloia. Ny ahy tena fanaoko zany ka. Halleloia. Kely soko vavy nahita anahy dia ozaka hoe tsy niova fiangonana zany ka Andriamanitra ray ihany. Fa nalalaka ny fotoanako mbola niditra tamin'ny telo sasany tamin'izay ngamany. Dia zany efa tamin'ny ray dia efa afaka tsika andeha mba hivavaka atsy aloha hanokana fotoana malalaka hivavako atsy. Za mampaherenao mihitsy aza ririna fotsiny fotoananao. Be dehibe zao mifandriky ny devolina ny sasany eo. Na madama ary tsy hitatsony fa eo. Ary raha inona ny latsaka? Raha madama miantsera fa nareo hoe tsy mijery. Nakaiza ny masonareo. Fa raha inona ny latsaka? Jesosy hainao ve ny tiako tenenina? Tahatsika ny tompo. Halleloia. Ino ataony Eli? Hoy Eli taminy, ndanako rano aho, hoy le vehivavy, andeha haka rano ary aho. Dia ozinay Eli, safady miverena aloha, hitondray mofo eny an-tanana koa. Fa hainao le hoe mibaradaka. Tena milaza tsy anontaniana. Zay le teneniko hoe aza haka ny tokantranonao fa ty vehivavy tinka tsy nanahaka ny tokantrano. Tsy nilaza teo ampovoan'arabe. Reo olona irany tanan'ila sisany ao an-trano ka dia ho faty zay dia mba asio mpandevina rehefa maty. Izy mianaka rery mitao zao ny zavatra nitranga. Hoy Eli, iny maro zany teninao zany. Tsisy afa-tsy izay aho. Menaka kely amin'ny tavoara. Koba kely raha ny tanan'ila ao anaty barika. Fa zao Eli, mandany manaova mihitsy. Ataovy mihitsy araka izany tenenao zany. Fa mialoha aho aniko. Raha olona hafa dia hoe lehilahy felom-potsiny. Tena manahirana. Ary misy vehivavy ohatr' izany rehefa tsy miasa ny vadiny dia tena ohatr' izany izy. Lehilahy velom-potsiny anay pastera. Sandra inge zao ny lehilahy ohatrany. Izy ndray ny vehivavy. Tsy mety zany. Azaizana vava aloha izy. Fa hito ambavaka izy. Tenena izy hoe tsy velomina fotsiny. Ka le fitenenana ankizy koa nge mety mahatonga an'izany. Ka raha tsy ianao velomina. Asa, mety izy tokoa nga mahavelomina. Fa zao ny zavatra ny teneny Eli. Marina zany, tena marina. Mandana aloha anaovy mihitsy aho. Eto aty mihitsy. Eto aloha. Ety amiko. Halleloia. Raha nisy na eny zany aho. Lehilahy mpanambaka. Toy ny mpanomponompon'Andriamanitra toy no dia tsy manana saina afa-tsy ny. Zany ange ny lazainy sasany. Zana en'olona mihitsy hoe nenareo ve tsy bizina fotsiny io. Dia matsiaro ny teny ray aman-dren'ny pasteur Adolphe fa hoe manao ve? Nga ny olona siahana fotsiny tokoa dia ho tonga eo. Tsy siahana fotsiny. Za nahita vehivavy izay nitoriako teny efa ela zany. Impiry nitory teny taminy. Isaky mifanena aminy aho. Tsy maintsy mizara afatra aloha. Afaka telo taona teoriana ifaniditra tao am-piangonana amin'izay. Telo taona. Tory teny tamin'ny vehivavy ray. Za aloha tsy hoe tena hoe nanao asa be dia hoe mandeha manao asa ao aminy. Fa isaky mifanena aminy aho dia ambarako aminy fa tia azy Jesosy. Zava-dehibe ny fananany an'i Jesosy. Lazaiko aminy fa zao fiainana izao dia tsy vita mora raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Fa tao anatin'ny telo taona tateo aorian'ny telo taona tonga izy. Halleloia. Amen. Ianao io koa nge le anisany rehefa anaovana asa. Dia tonga dia alefa mafy be ny radio kasety. Tsy misy miaino. Raha tsy zany mody misy miady mivady zany ao anatiny ao. Dia hoe tsy mandray zany ny dikany. Tsara ny tompo. Androany afaka ny sakana rehetrarehetra. Halleloia. Inona nataony Eli? Andana anaovy le izy ary. Dia eto aty amiko aloha hinanako. Dia rehefa avy eo manaovy ianareo. Inona tsony moa ny atao rehefa vita zany koba iran'ny tanan'ila. Ataovy an'izao ny tananao. Oatra n'indra vavy. Oatra n'indra lahy. Mofinina re vita an'izany. Mahatsiaro aho tamin'ny andro le mihinana le mofo mangazy le.
dia ozy a mantsy an'la soky zaho tsy hinana an'rentsony niaraka izay sisa teo amin'la fividiananay mihinam-paraka ty olo ty hita masoko mihitsy izy nanjora kely tamin'ny tanana tsy azafady boko zay tsy hinany eo tsontsika mbola kely zay tamin'izany a tonga dia tsy tia mofo mangazo tsony a vitatra manontany foana izy rehefa mandala fa ny tsy mividy mofo ao a dia mahatsiaro an'izany aho hoe hanao fetafeta dia hinana dia atory andro fahafatesana fa ho ely tsy matika fa io vehivavy efa afaka ny sakana tsy maty izany ozy mba azonao ve zany tsy sakana tao amin'io vehivavy io ary tsisy nanaka anazy mihitsy fa ozy araka izany teninao zany andehanao le mofo omeko ianao dia inany izay rehefa avy eo fa tiako milaza aminao tao arinan'izany tena nakohanina izy tsy ritra menaka tsy laniny koba tao anatin'ny barika nanakohanina izy nandritra ny fotoana ela ary tsy izy ihany nanana tsy izy mianaka ihany fa kio ny ten'Andriamanitra fa hatramin'ny fianakaviana lasa mpampisambotra lasa mpanome lasa mpamelona indray tena zany nataon'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra aminao io koa ane zany Yesu ny sakanao amin'ny sainao ao indraindray tsika voasakana ny saina arivana sorana ry 700 sisy pastera tsy miexista fa 700 foana zany ry avanao hanao fakakana aminao ane Andriamanitra halleloja ampafolony ozy ny sasany fa zana hita olona natoky foana fa nitahina foana zany olona zany halleloja halleloja engany ka ianao zany ianao zany misy nge mety manao ampafolony fa saritsarina ampafolony fotsiny azonao ve zany tsangana ny olona dia mba miara mitsangana fengenao ka atoky ianao dia ho tahin'Andriamanitra ianao mbatika izany halleloja natoky ty vehivavy ty sa tsy natoky afaka ny sakana tao amin'ny sainy sa tsy afaka raha olona hafahafa io vehivavy io a zandray ve ny amelona anao ianao zao ny tokony mba anao fakakana amelomana anahy zandray ve ny amme anao azafady fa tsy nilazan'izany vehivavy io fa avy hatrany tenanao araka izay nitenenina anazy tonga tamin'ny fahavelomana ho tonga aminao koa ny fahavelomana androany ho tonga aminao koa ny fahavelomana androany izy ho afaka ny sakana rehetra androany ary amin'ny fidirana amin'ny mpianatra amin'ity manaraka ity aza mieritreritra hoe niakatra ny ekolazy mpianatra hoe Andriamanitra efa mba nianatra tany amin'ny expression français ty zanako tia fa noho ny tsy fahampiana averiko any amin'ny EPP tsy le EPP akory ny ratsy fa le anao efa nanomboka niakatra dia miverina indray ry avanao te ilaza aminao androany esory ny sakana ratsaina esory ny sakana ratsaina vitanao io vitanao io vitanao io androany dia horavana ny sakana ratsaina rehetra horavatsika ny sakatsakanao amin'ny sainao rehetrarehetra ao hoe Andriamanitra tsy vitako zany vitanao io halleloja manina moa ny ankizy ankehitriny ny sasany za aloha tena teneko foana sanareo rahalahy a dia rehefa mampiofana dia izany foana teneko anazy tena sanareo ary tena manam-pinoninareo rehefa mampiofana vady kosy me miakatra ny vidiny lamba me miakatra ny vidiny vidim-piainana me miakatra fa izy mbola hiditra anina hanambady izy reke sanareo miarahany finoana vita io anao zavatra Andriamanitra tsara nge manambady ravana fa tsy mora manambady sa tsy marina zany ve halleloja ao anatin'ny tokantranao mahafinaritra be mihitsy ao amen engene zay manambady rehetra eto ahita fiainana tsara manomboka izao efa lasa ny korotana
tsy mpivady miady lava vao tsisy vola dia efa indray milava molony indray tsy miteny tsony izy raha vao misy zavatra latsaka fotsiny dia tsy izany tsonynareo ravany sakana. Amen, amen. Oravana ny sakana sa tsy oravana? Oravana ny sakana sa tsy oravana androany? Ny sakana oravantsika voalohany dia ny eo amin'ny saintsika. Ny eo amin'ina azafady? Inona namanitra ny Marta? Saina. Maimbo izy izay? Miainga vai zany? Avany amin'ny saina. Ho tompo, tsy voalazako va fa raha ino anao dia ho hitanao ny roatsika eo amin'ny saintsika eo mihitsiny ny fanakanana atsika. Halleloja. Ravy io androany. Sokatra ny lalana. Tahina be ianao. Amen. Izy izay olona ho tahina izay tonga dia apetrao amin'ny lohanao ny tananao. Vavaha amin'izay. Vavaha amin'izay. Misaoran'Andriamanitra. Vavaha tsara. Aza mihodinkodina. Vavaha be mihitsy. Aza lany eo amin'ny lohanao ny tananao androany. Vavaha ianao, vavaha ianao, vavaha ianao. Ho fainsaiko Jesosy a. Jesosy a, mahay manova an'ireto olo reto ianao. Araka ny tenao mivamy fanavozana ny saina. Jesosy nanina moa le vehivavy. Ny sana meany Eli satria efa niova ny saina. Fantany hoe afaka mitondra anazy amin'ny fahombiazana sy ny fandreseny ianao. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Androany Jesosy a. Androany dia anafaka ny saina reto olo reto mihitsy ianao. Ny fatoranao amin'ny saina ao. Androany tsy voafatotra intsony ny saina. Saina tsy voafatotra. Saina tsy ketsainy Satana. Nahoana moa ny saina no ketsainy le ratsy? Tsia, androany ho afahan'izy Jesosy a. Ianao no manafaka ny fisainany. Ianao no manafaka an'ilay saina ratsy. Le efipetsiny devoly. Androany, esorina amin'ny saina eo zany. Esorina amin'ny saina eo zany. Ny zana-tsipika alefa n'le ratsy rehetra. Mamelively ny saina. Esorina androany. Esorina androany. Esorina androany. Ny fanafiana ataon'ny devoly rehetra amin'ny saina eo. Esorina androany. Afahana androany. Afahana androany. Ny ketsa amin'ny fisainana. Ny ketsa amin'ny fisainana. Afahana androany. Roay amin'izay ny devoly. Aza esorinao amin'ny lohanao ny tananao. Minoan'Andriamanitra androany. Aoka toky ianao. Roay amin'izay. Le mahatonga anao manana fijery ny zao tontolo izao. Mahatonga anao mbola mitovy an'ity zao tontolo izao ty ihany. Roay amin'izay. Roay amin'izay. Roay amin'izay. Roay amin'izay. Tsy natao hanana fiheverana tahaka ny azy isika. Fa maninontsika mihevitra tahaka ny fihevitra zao tontolo izao. Tsy riavanao. Esory le fihevitra zao tontolo izao anatinao ao. Esory le fihevitra zao tontolo izao anatinao ao. Roay androany. Samy mandroaka. Samy mandroaka. Samy mandroaka. Samy mandroaka. Roay amin'izay. Roay. 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 Roay amin'ny anaran'i Jesosy. Afay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy tsy natao tsy ho resy zany eo e. Tsy misy tsy natao tsy ho resy zany eo. Resinareo devoly efa menanay ny fahefana. Resinareo. Resinareo. Resinareo le ratsy. Aingana mandeha anareo. Miala amin'ny fisainanao. Miala amin'ny fisainanao. Miala amin'ny fisainanao. Miala amin'ny fisainanao. Tsy matiny io aretiny io zany izy. Miala ny sakana rehetra ara-tsaina. Miala ny sakana rehetra ara-tsaina. Miala androany. Nahoana ny sakana anareo ny saina le ratsy. Tsy hanana fiheverana tsara. Miala androany. Mifandroany amin'ny anaran'i Jesosy. Mifandroany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao, miala tao, miala tao, miala tao, miala tao, miala tao. Ny hevi-dratsy ny devoly rehetra. Ny hefipetsy ny Satana rehetra. Entina amin'ny tena izao fiangonana izao. Miala. Miala. Miala tao. Mifamizay. Toy izy mifandroany. Aza variana mijery ny hafa ianao. Ny anao roana. Ny anao roana. Ny anao roana. Ny anao roana. Roay amin'izay. Roay amin'izay. Roay amin'izay. Roay amin'izay. Aingana mandeha. Aingana mandeha. Aingana mandeha. Aingana mandeha. Aingana miala androany. Miala androany. Miala androany. Miala androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fisainany ao. Miala amin'ny fisainany ao. Miala amin'ny fisainany ao. Miala amin'ny fisainany ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana e. Mandehana. 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 Mila atao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Afahany isy androany. Afahany isy androany. Anginy isika amin'izao fotoana izao.
akotazominao ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Androany ho anao zay tonga amin'ilay fitenenana tapidalakale, tsy hitanao tsony zay ale, very hevitra ianao manoloana n'ilay ady izay atrehanao. Tsy fantako inona le ady. Androany manasanao aminaran'i Jesosy aho. Ianao tena very hevitra mihitsy hoe tena tsisy hevitra tsony ty, tena tonga amin'ilay fotoana hoe tady amofo mihitsy ianao, very hevitra ianao, tsy vitan'ny sainao tsony le izy. Te hampahery anao androany, vitan'i Jesosy io androany. Tsy haiko mety vadinao lasa dia efa nampahery, efa napody azy ianao, efa nresaka taminazy ny ray aman-dreny sy sisa nataony zavatra ery. Tsisy hevitra. Androany misy hevitra. Manasanao aminaran'i Jesosy aho. Raha afaka maketo aloha eto ianao, manatony eto, hamonjy ianao Jesosy androany. Hitanao manokana ny tompo. Ianao very hevitra. Tsy haiko ny taninao lasan'ny olona. Itanao tsony izay atao. Tena ozy ianao tena ny olona zay rehefa mibaby tanana na manandra tanana, anankiroa dia tena tsisy ninina azoko atao tsony. Very hevitra aho, tsisy tsony ny azoko atao. Manatony eto. Androany fotoana nalana ny sakan'io. Anova fisainanao Andriamanitra. Anova fisainanao Andriamanitra. Tonga ho amin'ny fandresena sy ny fahombiazana ianao. Halleluja. Elizay no nialako, nandosirako ana, ankehitriny ao nefarako. Mety zanako ave maditra manana toetra hafahafa, mamodika ny fiainanao izy. Manasanao aminaran'i Jesosy aho. Oh Jesosy oh, maraisona titenako, oh tsy mendrika. Jesosy Messia ianao eto amin'izao fotoana izao. Messia ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Efa trotraky ny ady. Efa trotraky ny tompo. Isandray ny ateranay. Ianao rery any. Ianao rery any Jesosy. Ianao rery any dia ampy amany olana eto androany. Origa sarabababa. Origa sari abariga sarabababa. Halleluja. Messia ianao Jesosy. Amen. Jesus. Apetrao amin'ny fonareo ny tananareo azy. Mino androany fa eto Jesosy. Araka ny teniny raha iny ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ifandroantsika ny sakana ra-tsaina teo. Mila misy finoana ao anatinao androany. Jesosy rehefa anao zavatra dia manontany foana izy. Mino ve ianao fa haiko izany hozy izy. Rehefa miteny le olona fa mino ahozy le olona fa hainao zany dia manao zavatra Andriamanitra. Anao zavatra ny fiainanareo tsiraray avy reto Andriamanitra androany. Anao zavatra Andriamanitra androany. Manomboka mamangy anareo izy amin'izao fotoana izao. Androany tsy zakany diavoly zany. Manomboka mamangy anareo ny tompo. Miditra tsehatra izy amin'izao fotoana izao. Mamahan le olana. Mamahan le olana. Mamahan le olana. Tona le fandresena. Tsy zakany diavoly zany. Eto ny herin'ny fanamasina. Izy amin'izao fotoana izao. Doran'ny afo ny fanamasina ny olana rehetra. Ny zakany satana rehetra. Miara mivoaka daholo. Satana mandehana. Io olana io mandehana. Io mahavery hevitra azy io. Io mahavery hevitra azy io. Miala androany.
miala androany tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao zany mandeha any mainareo androany dorako amin'ny afofana masina miala tao amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny anaran'i Jesosy misy fahaolana amin'ny anaran'i Jesosy miala taonareo le ratsy miala taonareo miala ao amin'ny fony ao miala ao amin'ny fony ao ny tebiteby miala ao amin'ny fony ao ny tahotra miala ao amin'ny fony ao ny fanahina miala ao amin'ny saina ao zany miala androany miala tao daholo miala tao amin'izay mandehana tapitra ny janonareo tao amin'le ratsy fa ny fantako androany mila mivoaka nareo mila mandeha nareo lasa androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny vahaolana fa mitombo raiso amin'izay le vahaolana ravany devoly raiso amin'izay le vahaolana tonga aminao le fandresena tombo misaotrany amin'ny vahaolana tolotrao ndretolreto misaotrany amin'ny fagagana ataonao misaotrany amin'ny fahatsarana ataonao misaotra Jesosy halleluja misaotra tompo amen okisaotra n'Andriamanitra tsy misy azo itoky misaoran'Andriamanitra ianao anatin'izany ery misaotra tompo halleluja misaotra Jesosy misaotrany amin'ny vahaolana misaotrany amin'ny fandresena netinao mampanesa azy ianao mamany olana ianao misaotra Jesosy misaotra fanamasy halleluja mankasitraka Jesosy teranao tanteraka izay halleluja misaotra indrindra misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny vahaolana ataonao ny fandresena ataonao halleluja misaotra fanamasy amen tompo dia mazaho ny toeranao zany aoka ody amin'ny fifaliana ianao ho amin'ny fandresena ho amin'ny fombiazana sy ny fahatsarana hiteka mafitsika dia androsan'ny mpanakon'Andriamanitra azatsahatra mitehaka ao zany dia amin'izao fotoana izao indray tsika dia hivavaka ho an'ny fotoana izay ho tanterantsika eto ny alakamisy ho avy izao ilay nambarako taminareo hoe fotoana dehibe ho antsika mihitsy le izy ary ny riko izay rehetra ho avy eto amin'ny alakamisy dia andrainy ositra izay mahatonga azy ho mpamonjy fanahin'olona ary ho lasa fitaovana tena tsara indrindra eo an-tanan'Andriamanitra hamonjy fanahin'ny olona amen andeontsika hitsangana dia avy hatrany dia hivavaka araka izay mihitsy isika ho an'ny fotoana amin'ny alakamisy io manomboka amin'ny roa ora atsakany ny tananao sady manoteny anao hoe inty ao irao ao dia Andriamanitra andatsika amin'ny fanahiny ho amintsika eto dia anositra antsika ho mpamonjy fanahin'ny olona marobe alefary hivavaka avy hatrantsika misaotranao zahay Andriamanitra makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy fa manana ty fotoana ity zahay miray saina miaraka mitondra mambavaka manonona any fotoana amin'ny alakamisy io izay fotoana dehibe amonjenay fanahin'olona latsaka aminay mifanahy masina latsaka aminay ny ositra mifanahy masina ka zao fiangonan'izao dia azo antso avy amin'Andriamanitra ho mpamonjy fanahin'olona be dehibe ho mpamonjy fanahin'olona be dehibe ho mpamonjy fanahin'olona be dehibe ary androany ny rehetra dia samy amaly hoe inty ao irao ao sokafa mivavanao dia ekeo
ny antson'Andriamanitra ekeo ny antson'Andriamanitra lazao amin'Andriamanitra hoe inty aho irao aho lazao amin'Andriamanitra hoe inty aho irao aho amin'ny anaran'i Jesosy ny fanan'Andriamanitra milatsaka eto miaraka amin'ilay ositra maniraka anay mba handeha hitorina filazantsara amabo ny fanan'ny olona marobe koa dia ndreto izahay mamaly inty aho irao aho inty aho irao aho misaotra anao Andriamanitra lay tsara indrindra anao lay mpanao tsara indrindra anao misaotra Tompo halleluia amen samy makatorantsika isika amafisiny zany tongava amin'ny lakamisy zao fotoana dehibe ho antsika amin'ny ora manomboka amin'ny fotoana amen amen dia ho fidiarantsika an'Andriamanitra andeo tsika hanao hira anankiray tena hifaliana tena hoe hitotorepika noho ny fotoana androany no tahiny tompo manokana ndao azy Alléluia. Alléluia. Ataovy ny aleluia ny olona afaka ary moa dia andao tsika hitsangana hiteran'Andriamanitra satria Andriamanitra tsisy fetra ny Andriamanitra izay tompontsika eto amin'ity toerana ity. Fetra Andriamanitra mai manao zava-detra tomoera mamoavoa tsara tsy mezera sady sy tarany tarietra tsisy fetra re tsisy fetra Andriamanitra mai manao zava-detra tomoera mamoavoa tsara tsy mezera sady sy tarany tarietra gitaro amin'ny valako e tsy mandroso no alako e Velaro farsa takap Afegano ni faifa Darum vala kwe Sivandusu nuala kwe Velaro farsa takap Afegano ni faifa Zanakanda macha zanakandina Fitaina Thank you.
vidiny atanany andalana eny atsara tanany no manodidina kely tsy miala mavina ka sady tsy mandreraky sy amfana taro mivalako e tsy manosy no alako e velaro farisataka abekaro amin'ny fahefako taro mivalako e tsy manosy no alako e velaro farisataka abekaro amin'ny fahefako halleluia tehaka mafy be ho an jesosy taovy mafy be ny tekintsika voninahitryandriamanitra afaka afaka fandravana sakana noho ny fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana refy eto madagasikara izao dia faly manasanao izahay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny collegium de madagasikara ny fatelo ambe folo ny volana aogositra taona 13 sy 14 ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana isy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro an'ny firenena tongava soto